Notokanana ny farany arandro teo kosa ny trano fiangonana Apokalipsy ao Andakory Toliary fitoam-pivavahana lehibe no nentin'izy ireo nanamariana izany izay nanasan'izy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tany an-toerana tany tonga nanotry n'ity fotoana ity ihany koa moa ny pasteur Mayol. Ny farany herinandro teo no nitokanana ny trano fiangonana Apokalipsy ao Andakory Toliary fitoam-pivavahana lehibe no nentin'izy ireo nanamariana izany izay nanasan'izy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tany an-toerana tonga nanotrona n'ity fotoana ity ihany koa ny pastora Mayol filoha-mpanorona ny Apokalipsy sy ireo ekipa mpiara-miasa aminy avy ao amin'ny birao foibe n'ity fiangonana ity. Eto Andakory renivohitry ny tanàna ny Toliary no itokanana ity fiangonana lehibe ity. Zaho pasteur Mayol zay filohan'ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany misaotra n'Andriamanitra lehibe, misaotra ny fiangonana régional eto Toliara nanao ny ezaka lehibe ka natotosa izao fiangonana izao. Isaorana koa ny fokotany eto an-toerana nanome alalana ny jorony izao fiangonana izao. Isaorana koa ny commune eto Toliara izay nanome ny fahazahon-dalana nanorenana ity fiangonana ity. Isaorana koa ny distrika, ny région sy ireo manam-pahefana izay nanome voninahitra, nanome ny fahafahana nanorona ity fiangonana eto Andakory ity. Dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika sy mpanjakatsika no anapahako toy ruban ty ho fisokafan'izao fiangonana izao amin'ny fitokanana azy. Ka dia ho sokafana izy ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anisan'ny vina apetraky ny mpino Apokalipsy ao anatin'ny fanamariana ny faharoapolo taonan'izy ireo zao araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny fananganana trano fiangonana manerana ny commune rehetra eto Madagasikara. Ezakilan'izay dia efa mandeha araky ny tombatombany izay nataon'izy ireo ihany koa ny fananganana n'ilay fiangonana foiben'izy ireo izay lehibe indrindra moa izy io aty Afrika. Mpino sy olon-tsotra anarivony no nanolo tena anohana ara-bola sy ara-pitaovana amin'ny fananganana azy. Dia izay vaovao mahakasika ny fotoana izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko indray mamarana tanteraka n'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay mahakasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana ihany koa anaraka ireo fanarana samihafa izay no manana ho anao eto amin'ny fahitalavitra matv. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.